Faly mirabantsika tsirairay avy amin'ny anarana Jesosy. Toerana anankiray izay fanamboaran'Andriamanitra ny toe-pontsika sy ny toe-panahintsika indray eto amin'ity toerana ity. Arabaony eo akaikinao dia tsofi rano izy. Arabaony eo akaikinao dia tsofi rano izy. Izay tsofan-drano ao anatinao ao. Tonga soa amin'ny école pour la famille hoe. Amen. École pour la famille androany. École pour la famille izay rahanao amin'ny HVK mission ireo izay manaraka ny canal YouTube sy eo ambadiky ny radio. École pour la famille izao tadidio tsara fa tsika dia tao anatin'ny famille-ny Satantsika taloha. On faisait partie zany ny famille de ce monde tsika taloha. Teraka tamina lehilahy sy vehivavy tsy nafantatra an'Andriamanitra. Fa vaovao mahafaly dia izao tadidin'Andriamanitra ny fotoana anankiray nanamboarana ianao dia nitadidiny izay zavatra izay. Izay mila tadiditsika izay hoe ny anniversaire aza mirate fitsodrano mihitsy amin'ny anniversaire zany. Fa fotoana anankiray napetrak'Andriamanitra ho an'ny olona tsiray avy na lahy izy na vavy hoe ho avy ny fotoana manantena n'ity rangahy manantena n'ity vehivavy ity ho tahaka an'i Jesosy izy hijoro andendeha anasitrana sy hanafaka an'izay olona nampahorian'ny Satana. Amen. Rehefa tonga ny anniversaire aza mahatsiaro an'ilay teny ratsy ny olona aza manao tsinitsinina ny andro izay nahatongavanao tetỳ ambony tany. Fa za tena sûr et certain fa na ny an-danitra any mahatadidy hoe tsy haiko firy taona tsika na firy taona 20, 10, 30, 40, 50, 60 ozy hoe hatramin'izay vidiko an'iny olona iny tonga amin'izay ilay fotoana nividianako azy tahaka ny Jesosy zao jereo tsara ny Jesosy rehefa tonga tetỳ ambonin'ny tany rehefa tonga tao Betlehem izy dia anjely tamin'izy mbola zazakely. Anjely tena kaikinao anjely tsy ny teny Andriamanitra fa anjely nasaina ny annoncer an'ilay izy. Fa rehefa tonga ny 30e année tena kaikinao année précise io tonga ny ora faha-telopolo nisokatra mihitsy ny lanitra ary vavolombelona izay olona teo amin'ny Jordana sokatra ny lanitra dia Andriamanitra mihitsy ny teny tia ny zanako ity tia ny zanako. Important amin'Andriamanitra ny anniversaire za tena sahako mijoro amin'izany. Important amin'Andriamanitra satria ny ora faha-telopolo izy fa tsy 29e année an'i Jesosy na 31e année an'i Jesosy fa ny 30e année izy no nisokatra ny lanitra dia ny teny hoe tia ny zanako malalako. Tia ny zanako malalako. Présentation an'i Jesosy. Ka tsy haiko ny anniversaire anao sao dia hatramin'izay ianao tsy nanao anniversaire fa manaova anniversaire dia tena teneny Jesosy fotoana anankiray izay ahatsiarovany lanitra ary tena te prouver aminao fa zanakao Jesosy. Amen. Androantsika manomboka témoignage tsika ao anatin'ity sekoly tokantrano ity. Mety mitenao hoe ny tokantranoko anie mandeha be pasteur ny tokantranoko anie zavatra topissime mivadiko tena manja za bogosy mandeha tsara ny asa ny coupleko en forme. Fa za miteny ianao fa tsy mbola hitako tao anatin'ny bokin'ny Le Monde sy Zala People ianao hoe le couple de l'année le couple parfait de l'année akabiazan'ireny ansaraka daholo. Tena kaikinao ianao koa te ohatran'ireny. Tanao zany tsisy te ohatran'ireny tsika couple de l'année couple parfait ina akory tsisy an'izany raha ohatsy eo amin'i Jesosy tena tsoroko izany. Aza mijery ny endrika sy mibika mba tsy tenena anaran'olona raha tsy blond les bandy raha tsy blonde aux yeux bleus les vehivavy tsy couple parfait zany. Mananjanaka kambana nareo ve tsy mba mipose question hoe fa maninona ny kambana daholo ny zanaky ry zalahy zao satria efa amboarina le izy. Nefa ny misy zanak'Andriamanitra mitomany aiza ihany ny zanako aiza ihany ny zanako ohatrany tsy mahazo. Hitany amin'izay le tomaninao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Hitany le tomaninao tsy adininy koa izay fotoana izay. Androany tsika manasa nareo hivavaka mitsangana ny azafady dia hivavaka tsika se concentrer tsika fa tao anatin'izany hoe famille an'izao tontolo izao zany ianao no nesorina nampidirina ao anatin'ny famille royale.
sang royal. Le Andriamanitra nahary an'izao tontolo izao, akipy-masonao, le Andriamanitra nahary an'izao tontolo izao no nifidy anao, nanangana anao ho zanany. Rehefa mandray fandraisana nareo dia zavatra natoron'ny fanahy masina anaty zavatra anankiray ity, fa fo vaovao no nataony anatinao. Un cœur nouveau implique un sang nouveau ihany koa. Raha vaovao mikirina anatinao, sang royal ianao. Amen. Aza mieritreritra hoe zay avany amin'ny lambo truc reny no tena andrina be, fa ianao avy any Sion ianao. Amen. Avy any Ziona ianao. Amen. Zanak'Andriamanitra ianao. Aza miteny hoe ka nenay o nenay ry pastera tsy taranak'andriana ono raha vao tsy manomboka amin'ny andria. Za zao raha za fa tsy miteny anao fa tsy andria zany, fa zanak'Andriamanitra. Ary pampahorin'ny Satana zany tsy esclave, zany ny antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Amen. Ka androany averina aminao fa ny identité anao dia zanak'Andriamanitra. Sekolon'ny tokantrano androany, sekolon'ny tokantrano eto ambonin'ny tany, fa sekolon'ny tokantrano lanitra ihany koa. Amen. Kipio masonao dia angatakitsika niositra izay fanjakan'Andriamanitra zay responsabilité zay ananatsika. Napetrak'Andriamanitra atsika en tant que zanany, ambassadeur ety ambonin'ny tany zay dia ho tsapanao zay manomboka androany fa manana antom-pisiny ianao ao anatin'ny tokantrano n'Andriamanitra, anatin'ny famille royale. Ray sarobidy avy amin'i Jesosy Kristy Tompo asandrato ny vavakao. Misotranao fa famille an'izao tontolo izao zay taloha, mpanota ny dadanay, mpanota amin'ny mamanay, ary ny rainay dia rainy lainga mihitsy. Satana devoly ny rainay taloha, fa ontsa amin'ny fonao satria noharianao araky ny tarehinao, araky ny endrikao zay, dia nividinao zay Jesosy, dia natsanganao zay Jesosy. Dia indro zay Jesosy Kristy Tompo, indro zay mijoro eto amin'ity toeranyity indray mahatsiaro fa nividinao ato anatina fanjakanao zay, fanjakam-pisorona, zanak'Andriamanitra, mitondra ny anaran'Andriamanitra. Nesoanao le fo vato dia nasianao fo vaovao, le fonao mihitsy Jesosy avy Nazareta. Ary ny fo vaovao midika hoe ianao fa misy raha vaovao ihany koa, le sang royal, le sang tsy misy péché intsony fa le sang voadio, le ADN n'Andriamanitra mihitsiny, le ADN zay nanamboaran'Andriamanitra any Adama sy Eva tamin'izy mbola tsy nanota, lasa nanamboaranao anay indray. Ala ny Satana zay satria tempolon'ny fanahy masina, tsy tempolon'ny fahotana intsony zay, tsy tempolon'ny fisaraham-panambadiana, tsy tempolon'ny fahoriana, tsy tempolon'ny fahafatesana, tsy tempolon'ny aretana, tsy tempolon'ny dety. Fa androany Jesosy avy Nazareta dia ianao no napiditra anay ao anatin'izany fanjakam-pisorona zany, ao anatin'izany famille royale céleste zany. Ka mihiry zay tsy misaotra sy midera sy mankalaza ny anaranao eto amin'ity toerana ity, fa toerana miavaka ity fampatsiahivanao ny identité anay fa zanakao zay. Tompo, ireo fanahy maloto, ireo fanahy mpandangy izay miteny aminay, izay mibitsika amin'reto lehilahy sy vehivavy reto hoe tsy zanak'Andriamanitra zay, raisiko ny fahefana dia roako zany amin'ny anaran'i Jesosy. Mandidy amin'ny anaran'i Jesosy voakinareo fanahy maloto dia tsy miverina intsony fa zanak'Andriamanitra voavidin'Andriamanitra tamin'ny rahan'i Jesosy Kristy Tompo reto ary ny fanahin'Andriamanitra ny nanasivany so an'ireto lehilahy sy vehivavy reto amin'ny anara maherin'i Jesosy avy Nazareta. Amen. Mahazo toerantsika. Raisy ny bokin'i Josoa Josoa toko faefatra manomboka amin'ny andininy fahatelo katramin'ny fafito. Josué 4, 3 à 7. Resaka momba ny base ny témoignage ato. Josué 4, 3 à 7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Prenez d'ici du milieu du Jourdain, du lieu où les prêtres se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres, et vous les emporterez avec vous, et vous les laisserez dans le lieu implanté où vous passerez cette nuit. Joshua appela donc les 12 hommes qu'il avait choisis parmi les enfants d'Israël, un homme par tribu. Et Joshua leur dit, passez devant l'arche du Seigneur votre Dieu au milieu du Jourdain, et chargez chacun de vous une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Verset 6.
Et nous disons, afin que cela soit un signe au milieu de vous, et quand vos enfants interrogeront à l'avenir leur père en disant « Que voulez-vous dire par ces pierres ?» Verset 7, alors vous leur répondrez « C'est que les eaux du Jourdain furent coupées devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Quand elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain furent coupées et ces pierres seront un mémorial pour les enfants d'Israël pour toujours. Amen. » Mibaiko teto dia naka Pierre selon ny isan'ny tribu d'Israël. Dia rehefa narainy le Pierre reo dia rehefa namakivaky ny Jordana zareo dia napetraka eo ampovoany mihitsy le Pierre. Dia voasoratra ao anatin'ny Baiboly fa mandraky ity ny androany dia mbola ao io zavatra io. Inona ny antony izy? Témoignage napetraka Andriamanitra mba hahatonga ny olona tsy varim-bariana. Amen. Ny témoignage dia mila selena. Ny témoignage io tena higanena fon'olona maro be da be mihitsy. Ka androany ny sekolin'ny tokantrano misy couple anankiefatra reo avy eo efatra izy tsisy hitsoro vavolombelona eto mifanaraka tsara nareo mivady tsy lava le izy nefa tsy atao fo kely koa selon zany zay na le lehilahy na le vehivavy mitsoro vavolombelona zay niarahanareo ny tokantranonareo zay fanefen'Andriamanitra nareo sy natafavoanareo no ny fiarahanareo tamin'Andriamanitra. Za mahita couple be da be sady hijoro aorianan'izao aorianan'izao tokantrano zao. Mampahery anareo zay ambadiky ny radio ihany koa zay mpanaraka tsy tapaka ary ny ao amin'ny canal YouTube ny HVK Mission France fa misy ny anjaranao androany. Rombay ny anjaranao, tena kaikinao rombay ny anjaranao. Amen. Atomboko amin'ny izy anareo mivady angambany. Amen. Teakitsika ho andry zareo aloha. Mandahatra ao an'Andriamanitra reny. Le izy moa zany be dia be le zavatra fanao volombelona fa ny fanamasinao ampitenana eto amin'izay afaka tenen'androany fa raha zany dia ho bedin'ny olona manodidina efa maninona izy mivady mbola sy niala teo foana dia angambany ny anahy zany no izoroko vavolombelona aminareo fa ny fomba nitenan'Andriamanitra anahy zay mahatonga na fikotra amin'Andriamanitra foana hoe izy mikarakara an'izany tokantrano zany ny fomba nahitako ny tadiana va zany dia avy amin'Andriamanitra satria za zany olona tena tia film dia na zany miinteressena indrindra raha mijery film hoe ahoana ary ny fomba nieritreretan'le mpanao film an'izany, ahoana ary ny inspiration ny ohatr'izany zany miinteressena ahoana ny nanaovana an'io zao. Dia rehefa mijery film zany dia nanay tsy tiako raha vao hoe fantako sady ny farany fa le tsy fantatry reny zany dia nefany ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fanambadiako zany tena sy takatry ny saiko misy, sy nandalo tao anatin'ny saiko misy hoe mba tokotokony ohatr'izao na mba tokony olona ohatr'izao fa ny eritreritro zany tena hafa misy. Mety hoe mety ho araka ny tenen'ny pasteur hoe mety hoe blond aux yeux bleu vert mety hoe top modèle be ohatr'ohatr'izany zany dia nefany ny fotoana nahitako ny be dia be ny circonstance moa zao tantarako eto ny taloha fa vao nahita ny tatiana vaza dia rehefa tena niresaka taminy dia tonga dia fantako hoe ty le vatomen'Andriamanitra anahy. Zay saiko manazava anazy zany hoe inona le tokony ho hazavaina hoe satria izao fa anatiko any tonga dia manaiky hoe ty 14 février zany zay sy tatiana va niaraka 2003 dia même année ihany zay dia natao raharaha sisy hoe mila mahafantatra nyity na sy mila mahafantatra nyty zany fa tonga dia anaikinao tonga dia hoe hito izy fa il faut plus aller ailleurs zany hoe mbola zao na hoe ndasy aloha mba fatipatarina hoe ahoana izy na saiko hoe ahoana dia fa za kosa nefa
za zany bandy jejezo ahoana moa zany tao anatin'ny atanodrana zany ianao hoe tia ny fahatanodrana tamin'izany dia fa voataiza tao anatin'ny fivavahana foana nefany a dia rehefa mivavaka tamin'izany a dia tenenako an'Andriamanitra foana hoe tena raha mba menao vata dia mba atao volona tena tianao, olona tia vavaka, olona matahotra anao, olona afaka hiaraka amina hitady anao. Nefa zany mbola bandibandy zany tamin'izany mbola sy tena hoe tena mivavaka be sa fa rehefa tonga any am-piangonana mivavaka dia tonga ao anatin'ny mivavakako foana zany zay fa dia zay nisoraka an'Andriamanitra hoe rehefa tena tonga izy a dia zay misy le natolotr'Andriamanitra ao anazy zany dia nizozoroko vavolombelona anareo amin'le izy a rehefa tia ariana zany rehefa tamin'izany moa zany introduction zany efa rehefa tena miaina ao anatin'ny tokantrano zany a dia sy maintsy misy ny fotoana hoe mandalo zavatra sarotra, misy zavatra seritretin'ny sainao dia zavatra mahafinaritra dia fantatrao hoe Andriamanitra nanomeny vady ho anao zany coéquipier zany io amin'ny aventure dia raha ohatra ny hoe misy zavatra lasarasaka kely ana dia manana teny foana izy a anomezana fampahirizana anazy zany dia tena raiky koa izy a mba lasaka koa dia zako zany mba tena mba mahitahita teny vinany io koa zany mba ohatrany zay teny vinany fa misy inspiration koa zany nafa ohatrany hoe zany sy miaraka zay le fitiavan'Andriamanitra sy miaraka resy zany na zavatra sarotra be arany fa au moins zany misy anankiray tarika hoe ohatrizay dia angambany meko ny tatiana vaso dia lava be eto sao dia misy zavatra tianao sa ahoana ny hevitra zavatra teneniko zany dia voninahitra andr'Andriamanitra nanomezako ny teny vadiko a vadiko sady tiako a ny lalaiko tsika moa zany atao amin'ny sekoly mianatra dia tena zavatra tena important indrindra zany dia amin'ny fiainana andavanandro fomba appliquentsika ny lesona satria manjary matiantoka fotsiny tsika raha ohatra ka tonga eto a dia nefa tsika tsy manana an'le fampiarana dia zavatra nampiariko voalohany indrindra voaingana kely tonga zany dia tonga dia fijoroana vavolombelona zavatra aingana kely voaingana kely ty teneniko ty hoe raha vehivavy a maneke mivadinareo tena lazaiko anareo fa za sy mpa be mokony tena za malefaka tena malefaka fa za tsy azonao hoe ho ivetivetika dia tena taminay vady le izy a izy koa be loha za be mokony dia tena tsy apako le izy taty aoriana hoe tsy mitondra soa fa fampotehana le izy satria rehefa misy zavatra tao a ka rehefa tsy mahay manaika dia manjary lasa gera dia farany dia hoe tsisy ilaina anazy zany dia tamin'ny anniversaire ny taty mirindra dia izy mianadaza miresaka aminahy izy pasteur Ronja dia zavatra za zany fiasa fanahy masina tsy hoe izy roa no toriko eto fa angamba rehefa akaiky foloatra dia misy zavatra be dia be ataon'zareo a misy impact be amiko foana dia fananiananahy mihitsy izy da zany hoe iandro metsiketsika be dia tsara tare mihitsy manao an'izany kanefa le vadiko tena lazaiko anao fa tamin'izay moment zay tena nafoana hoe chérie mba haverenao trany lata voalohany paoziny lahy teneniny foana ako elangy lesy manao kiraro talon elangy lesy tsara tare teneniny foana dia nefany tsy henoko indraindray le izy fa ozaka maika foana dia fatoroko foana le volo dia pasteur Ronja sy taty mirindra ny tena anahy tamin'izay ohatrany hoe le izy au fait tsy hoe namepasy izy hoe hiteny anahy fa nanany ihany izy fa nefa le izy tena teneniko anareo hoe afatra avy amin'ny fanahy masina izy mila manaiky dia tapry an'iny anniversaire zay ako dia mivavaka rehefa hoe Jesosy eo
tena marina fa mama efa nitenana vadiko mitenana foana isan'andro hoe za ozy izy manana fierté be alasa tiako hoe la le tsara tarehy be dia le mijoro tsika miaraka dia la manja be foana dia raina jesosy a ny fois nanapa-kevitra sy nanaiky ny teny vadiko dia nomen'andriamanitra salon olona manana salon gasy a mpanao esthétique dia nanao soin za verina nanao soin za dia verina tsy lafo dia le vadiko faly be fa lasa verina ny goako dia izao vokany izao azafady misy zavatra concret ngambany fa ohatrany hoe banal be le ny teneniko za zany a io zany mba fahalemeko e mora tezitra eny amin'ny fitondrana tôbily io zany ny olona ndrandray mianana be eo aloha ndrandray maditra eny an-dalana io e dia za tena tonga dia mora kizitina be zany amin'io fa dia le vadiko foana iny fa maninona zany ozy izy no atonga ny fifaliana analan'ny fifaliana ao anatinao zany ozy izy nytorisika amin'ny sekoly hoe aza vela misy mahala ny fifaliana ao anatinao na mety misy situation sika koa situation familiale situation zavatra be dia be zay olombelona sika misy zavatra sarotra foana ny fiainana hoe mety mampalahelo be le situation mety hoe proche indrindranao mety ray aman-dreny misy ohatrany hoe manenjika ianao surtout amin'ny lafiny fivavahana sotra zany a aza vela misy mahaisotra fifaliana men'ny jesosy asika zay zany mba afatra kopitaina amintsika na mety ohatrany hoe ndolona efa nanambady daholo ny olona dia mety misy teny aiza ihany ianao toatrany sy mba hita mitaritarika calme relax izy paster zay fa aza vela misy mahaisotra ny fifaliana men'andriamanitra asika tsararay avy voninahitra ao an'andriamanitra. I tonton Mika sy taty Francia indray le tena ao anatin'le vokatry le zavatra niova atao anatin'ny tokantrano mihitsy zany le vokatry ny sekoly angatantsika pisy. C'est moi qui va parler en première. En fait, Michael et moi, on s'est rencontrés à Madagascar quand on était petits, à l'âge de 14 ans. Et on était juste, on s'est regardé et puis on ne sait plus. Et au fil du temps, en fait, 18 ans après, il a gardé mon numéro de téléphone et il m'a rappelé. Et on a commencé à s'envoyer des SMS et des messages durant 2 ans à distance parce qu'il était déjà en Italie. Et après, je suis partie en France. En fait, moi, j'ai vécu surtout dans une famille très... on appelle ça, mes parents, ils se disputaient tout le temps. Et moi, j'y croyais plus à une vie de couple parfait. Parce que mon papa et ma maman, en fait, ils se sont attirés, c'est-à-dire au coup de foudre ou un truc comme ça. Moi, je croyais plus à ça. Et puis, moi, je me suis dit, bah, les garçons, c'est... De toute façon, ça n'existera pas, une vie de couple parfaite. Après, quand je suis arrivée ici, en France, moi, je donnerais à notre vie de couple la restauration. Dieu a restauré notre vie de couple. Parce que moi, personnellement, j'aime bien forcer les choses. J'aime bien avoir tout. Et c'était, comment on appelle ça, c'était difficile. Et j'ai demandé au Seigneur pardon parce que j'ai forcé mon départ pour aller déjà à Madagascar. Et j'ai forcé mon mari à se marier avec moi. Pourquoi? Parce que j'ai forcé tout mon destin en fait. Donc c'est aussi, comment on appelle ça, je voudrais aussi dire à tout le monde en fait que c'est pas vraiment trop bien de forcer la vie, le destin. Parce que ça va se retourner contre nous-mêmes en fait. Et je suis tombée enceinte.
parce qu'on a fait un concubinage tous les deux. J'étais obligée d'habiter avec lui parce que toute ma famille m'a reniée ici en France. Et du coup, c'était pas facile notre vie de couple. Après notre mariage, je vous dis pas la galère. Voilà, quand on force trop le destin dans la vie courante, en fait, Mickaël et moi, on n'arrêtait pas qu'on appelle ça, on ne se disputait pas tout le temps ouvertement, mais c'est à l'intérieur, en fait, on sentait vraiment qu'il y a quelque chose, il y a deux différentes façons de penser. Lui, il aimait bien encore être avec les copains. Et moi, j'aimais bien, j'avais en fait en tête une vie de couple serein où mon mari et moi, on était toujours ensemble avec mes enfants et tout ça. Non, c'était pas comme ça. Moi, j'allais à l'église et lui, des fois, il faut le forcer pour aller à l'église. Et c'est toujours ça, forcer, forcer, forcer. Et moi, je vous dis, quand on force quelqu'un, ça devient grave. Et peut-être que je vais te laisser un petit peu aussi la parole. Oui. Apparemment, je suis forcé. Mais par rapport à moi, personnellement, quand j'ai rencontré Francia, c'était pas du forcé. J'ai trouvé de suite une beauté. Mais c'est vrai, Francia et moi, on a basé notre couple sur l'attirance physique, sur le toucher, le regard direct, mais on n'a pas regardé l'attirance intérieure. Est-ce que cette personne est vraiment faite pour moi, vraiment à 100%? Parce que c'est facile on va dire, d'avoir un coup de foudre d'une jeune fille qui passe comme ça, mais à l'intérieur, c'est pas vraiment celle qui est faite pour soi. Mais on a basé notre couple là-dessus au tout début. Après, on a eu des hauts et des bas, dont je vais pas citer les détails. Mais c'était pas facile. On est carrément tombé dans un trou, on va dire ça comme ça. Et puis pour pouvoir remonter la montagne, c'était pas aussi évident. Mais je ne peux que remercier le Seigneur de nous avoir aidés, de nous avoir restaurés et de nous avoir enseigné comment reprendre le bon chemin. Certes, Francia, elle a sa tête, moi aussi j'ai la mienne. Mais le Seigneur, il nous apprend à comment vivre ensemble, à comment à partager nos pensées à chacun et puis de voir une entente, mais pas, comment dire, de laisser faire l'autre en se, comment dirais-je, en se soumettant sa propre volonté. Parce que c'est comme si, comme je disais toujours à ma femme avant, ok, on va faire ce que tu vas faire et moi j'ai jamais le choix. Mais maintenant, aujourd'hui, quand il y a des décisions à prendre, on en discute. Certes, peut-être elle n'est pas d'accord, comme moi aussi, peut-être je ne le suis pas. Mais on arrive quand même à trouver une entente, comme on dit, c'est peut-être pas le mot idéal pour le dire, mais un compromis pour pouvoir avancer dans le projet, dans le vie de couple, dans la vie parentale. Et tout ça, c'est le Seigneur qui nous restaure chaque jour. Et avant, quand on a commencé à vivre ensemble, j'aimais retourner après le travail, j'aimais bien retourner à la maison parce que j'ai une femme merveilleuse. Voilà. Mais après, quand l'habitude s'installe, tout ça, et le côté où tu as envie de revoir tes amis commence aussi à revenir, et tu sais plus vraiment où mettre la tête. Et tu es un peu coincé, tu es comme dans un impasse. Comme elle a dit Francia tout à l'heure, peut-être on se disputait pas comme ça directement, comme certains parents le font, ils se lancent des assiettes, ils se jettent les chaussures, des trucs du genre. Mais c'était plutôt une colère intérieure. Après il s'est passé ce qui s'est passé, et le Seigneur nous a montré comment il faudrait faire.
Et au jour d'aujourd'hui, je suis retombé amoureux de ma femme, comme la première fois. Et je suis toujours heureux de retourner chez moi, retrouver ma femme. Et je vais rajouter quelque chose en fait. Après 5 ans de mariage où on s'est mariés, on était sur le bord de tout lâcher parce que on se sentait plus à être ensemble. Après je sais que le Seigneur il restaure, il veut restaurer le mariage en fait, malgré tout ce qu'on a fait, malgré le forcing, notre façon de penser, il restaure. Et comme je vous ai dit, quand j'ai quitté l'église où on était, le Seigneur nous a guidés miraculeusement à HVKL. À partir de là où on était allé à HVKL, on a appris c'est comment vivre en couple. Dieu a commencé à restaurer notre mariage en fait, notre façon de vivre, notre façon de penser. À partir de là, même les choses que j'acceptais pas, j'essaie toujours de fermer la bouche et d'être patient toujours et d'espérer en Dieu. Et miraculeusement, Dieu a restauré la façon de penser de Michael, ma façon de penser. Et je remercie vraiment le Seigneur pour Pasteur Mirinj et Pasteur Tommy parce qu'ils nous ont vraiment beaucoup aidés, beaucoup montré aussi dans notre vie de couple aussi, ils nous ont encouragés vraiment beaucoup. Et je remercie le Seigneur vraiment pour cette église et pour tous les frères et sœurs ici. Car moi je vous dis, on n'est pas là. On n'est pas là s'ils ne nous ont pas restauré notre vie de couple. Et là, on ne marche plus. Avant, on marchait qu'à deux fortes têtes. Mais maintenant, on marche à 3. C'est-à-dire Jésus est devant nous et il est avec nous 2 maintenant. C'est différent en fait, notre vie durant 5 ans de mariage. Parce que moi, je vous dis, le coup de foudre et tout ça, ça n'existe pas. Tout ça, c'est émotionnel en fait, tout ça. Après, ça s'évanouit, hein, juste après que tu dors avec lui, voilà, ça s'évanouit vraiment très vite. Après, tu es déçu, et là, tu te dis, ah, je me suis trompée, je n'aurais pas dû me marier avec lui, mais il vaut mieux attendre Dieu. Et moi, je dis, il vaut mieux arrêter de forcer, attendre Dieu, être patient, pour ne pas faire comme nous, parce que moi, je vous dis, si Dieu n'a pas restauré notre mariage, on ne serait pas là. Voilà, merci à Dieu, au Saint-Esprit, merci Jésus, merci à vous tous. Alléluia. Mahafinaritra be daholo mahaino an'ilay témoignage teo dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa mahay zavatra rehetrarehetra izy. Dia mbola tahaka izany koa anay mbola tena voninahitra ho anazy reriany amin'ny fanamboarany tanatin'ilay izy. Tsy atomboko intsony tay izay mifankahita dia ahoana mifankahitainay tay izay niona dia ahoana mifankalalanay efa samy miteny dia fa minay zany tena hafa mihitsiny satria izay tena hoe Andriamanitra rehefa manome dia la manome izay tena saza ho anao izy ka na enjana tahaka ny inona reny rehefa tonga amin'i Jesosy malefaka foana rehefa avy eo dia tena voninahitra ho anazy rerana ho an'Andriamanitra voninahitra fa tena ohatra izany ty vadiko ty tena namolaka vy alao dia tsorina fa namolaka vy fa rehefa tonga atao ilay vy dia lasa firaka malala firaka tsika mifiraka rehefa filana tena malefaka ny zazakely ara dia mafolaka anazy tsy mila hoe sanjy be na hery be zany na tonga n'izany tena hoe voninahitra an'Andriamanitra fa izy nanaovana azy tsy za mivavaka anazy nataoko hoe ho avy ny fotoana Jesosy ianao zao zany tena teny taona teny ny volana teny ny andro teny ny ora fa rehefa tonga ny fotoana Jesosy dia tsy hafa zany izay fivavahana zay
satria taona tokantrano zany mampivady a misy foana ny disadisa ny atsy ny karazany dizy koa tena ohatrany tatena va hoe be mokony sady le tsy manaiky iny anazy ny diso fa ny anazy ny marina fa rehefa resy latsa ny ten'Andriamanitra izy a dia nanaiky an'izay le hoe manaiky ny vadanareo a lany lohan'ny vavy a dia folaka rehefa folaka izy a ahoana moa zany tena nafolaka anazy tato anatin'ny ataoko hoe raha ny sekoly tany am-pianarana tsy voafolaka fa nisy sekoly fanatsan'Andriamanitra tao anatin'ny sekoly maromaro zany ataoko hoe tsy voasekoly indray mpandeha fa tena sekoly maromaro tamin'ny voalohany ary mbola ataoko hoe mbola zay mianakavy kely a izy mivady dia zay a ny folahana voalohany anatin'le sekoly nitokantrano tamin'izany dia nifampijery foana aloha zisy zany tonga dia mijery anahy dia za motifanina fotsiny eo aloha zay zaly resaka zany aty trapako hoe izy tonga dia ohatsy mitoseby anazy le izy a dia tamin'ny voalohany zany le mbola teny le mbola mianatra mandeha tanareo tsara le hoe vao matso tonga dia avy hatrany dia aplikeny le izy fa mbola teny zany mbola mitsapa izy mbola mijery izy hoe ohatsy ny hoana marina dia za rehefa hita fa tsisy fitenenana tsotrany miteny izy dia dia teo zany natsapana hoe fa manino any tsy namaly tsony zany nisy fotoana tena tsy niteny tsony tiako taditiny zany le hoe na sekoly tokantrano tsika tamin'izany zay mbola tao an-trano pasteur tao Saint-Denis zany a dia misy sekoly dia fa tamin'izany sekoly ny tokantrano a fa tsy hoe tatin'azo salina vao ny sekoly tokantrano efa tamin'izany nisy ny fampianarana sekoly ny tokantrano fampianarana hoe ohatsy ny ahoana zay raha zany mbola zay mivady zany mba tao tamin'izay a fa nahazo avantage par rapport amin'ny rehetrarehetra ka raha oza hoe zay koa tany tsy niova tamin'izay a dia ngamba tsy niova ntsony dia tsy ny tena marina tsy niova ntsony fa na ho anazy na ho anahy tena hitako hoe ny fiovana tamin'ny départ sy ny fiovana tao anatin'ny sekoly ny tokantrano rehetrarehetra tsy ny tokantrano ihany a fa na ny fanambinana na ny fahasalamana na ny inona koa zany fa mana olana dia tena zafako hoe nahazahoana nandray an'le izy ianao na fahatarana an' Jesosy taloha fa fiainana n'izay Jesosy zay a ataoko hoe taty zany tena tsapako hoe ay hoe ohatry zany miara-mandeha amin'i Jesosy amin'izay zany fa rehefa tena nandeha tena rehefa niova ny tokantrano niova le mpivady lasa misy longueur tanao ohatsy ny radio mafinaritra tsy za tena tia miaplike radio be rehefa na radio ny onde anankiray dia mandeha tsara le izy zay fa rehefa misy onde na radio mifangaro ao fréquence mifangaro dia brouillé le izy tsy mandeha zany io fa filoha dia ohatran'ireny hoe izy raha zany ny tena marina dia rehefa tena tao zany le fifandraisana amin'ny vady a hoe nanomboka niara-ny vavaka noho n'le sekoly a dia hitanareo rehefa mpivady miara-mivavaka dia mitombo amin'ny fifandraisana metsara le fifandraisana makany amin'ny fahatsarana le fifandraisana fa raha vao mpivady zay mbola tsisy fiarahana mivavaka ao anaty tokantrano na ohatrany hoe misy fotoana raha mety adino fa rehefa misy fotoana tena hoe tokony mivavaka tsika na hoe ny ray mivavaka ho an'ny ray na misy anazy zany fa misy connexion anatin'iny a tanareo le radio na any ampiasana zany ny ampiasana fa ohatrany misy fifaliana foana ao anatin'izy hoe satroky indray ody adramo malala aiza indray ianao hitanareo ohatr'zay zany le message kely tena hoe fampahirezana ho an'izay mbola voahiditra aza matahotra dia ny am-boalohany fa rehefa toizy foana le fiarahana mivavaka fiarahana miresaka fa rehefa iny no mitombo tena tsy hoe autoroute a aza mieritritra ve autoroute fa ilaina koa tsika mandeha secondaire na tokantrano satria fanamboarana iny fa raha vao zatra autoroute tsika ka tsisy casseur de vitesse io tonga dia mandeha 120 fa 110 sy mifarana dia mitanjana koa anatin'izay dia altsaiko hoe inona ny tianao ambara fa misy koa mananihevitra anatin'le izy a fa tapitra ny ako ny fotoanako voninahitra ho an'Andriamanitra voaka aloha fabeko anao ty zay zavatra mahagaga amin'Andriamanitra
hoe tsy haiko nareo na mahatsikaritra an'izany fa en fait ny mpivady atambatr'Andriamanitra ohatry ny hoe manana caractère différent foana ohatry ny hoe ny anankiray ohatra mety soft ny anankiray mety pelipelika be fa misy zavatra mifameno foana tsy haiko matetika aloha zany en général dia izay ny zavatra tsikaritra dia en même temps faly be koa satria mamanay zao hoe dia tena ohatry ny hoe vavolombelona mihitsy hoe ohatry ny ahoana tamin'ny voalohany tsy rizare zany nafantatra hoe ohatry ny ahoana za ty tamin'ny voalohany fa na izy areo ohatry ny hoe témoin izy hoe comment j'étais avant dia comment Jésus m'a transformé dia te honoré an'Andriamanitra ny amin'ny rizany meny anahy satria te honoré anazy mihitsy satria anisan'ny fitaovana lehibe nampiasan'Andriamanitra mihitsy riza teo tamin'ny nampiovana izy tena za zany olona réservé be tsy tia mifandray aman'olona fa izy nefa tena olona sociable sady généreux be izy tena tia an'izay hoe mifandray aman'olona zay dia za sady tsy tia mifandray aman'olona tsy tia olona no tsy tia manome izy tena ohatry ny hoe fampicontraire mihitsy zany zay dia izay ny zavatra tsapako hoe teo ny sekoly ny tokantrano fa ny zavatra ohatry ny hoe tena tsikatro voalohany indrindra kosa hoe riza nanana izay naturel mihitsy tamin'izay hoe toetra nataon'Andriamanitra koa fitaovana nampiasain'Andriamanitra nampiovana tsikelikely teny dia vao may moa hoe namonjy sekoly ny tokantrano dia en fait ianao koa tsisy fiovany ianao rehefa tsy ianao mihitsy koa zay tsy mahatsikaritra ny hoe inona ny tsy mety eo aminao fa tena ohatry ny hoe ampahiratin'Andriamanitra hoe ianao ty ohatry izao dia nanana an'izay hetahety izay hoe Jesosy te hiova fa za tsy te hijanona ohatr'izany intsony za efa nijoroako vavolombelona tamin'ny voalohany za tena olona manana fort caractère olona tsy manaiky raha ohatry ny hoe mifamaly mitabataba dia tena mitabataba be mamaniaraka tamamanay dia mitabataba be tsy manaiky mihitsy na rizana iza zany dia tsy manaiky mihitsy fa tsy manaiky hoe za zany ny ambanina hoe iza manana teny farany zavatra ohatr'izany dia zavatra nampianany zavatra tena azo kokoa tao amin'ny sekoly tokantrano dia hoe manomboka aminao fiovana hoe mety be dia be ny zavatra miseho anaty tokantrano fa raha misy ny zavatra tsy mety dia aza tonga dia hoe mijery fahadisoan'ny hafa foana fa ianao foana alohany raha misy zavatra tsy mety zany ao anatin'ny tokantranonareo dia izay foana teneniko tamin'i Jesosy hoe zay zany Jesosy le fampianarana za zany manomboka aminahy zany aloha Jesosy za manana hetaheta te hiova za manana hetaheta te hanana caractère an Jesosy za manana hetaheta te hanana ny douceur raha ohatry ny hoe olona masika be sy izay koa no nampalaza nylahy na tambola kely dia olona masika be honya dia nazara gaga hoe na ohatry ny hoe rehefa novan'i Jesosy zany au fil du temps tao anatin'ilay sekoly dia tsy ny olona rery zany mahatsikaritra an'izay fiovanao zay fa na ianao koa raha dia ampahiratin'i Jesosy hoe tena niovany ianao hitanao ve fiovanao dia nazara dia gaga hoe way Jesosy lasa naharitra an'izao zavatra zao nefa raha taloha tsy manaiky an'izany mihitsy raha mifamaly zao izay sy ritra ao an-trano ohatra dia ny zavatra mahafinaritra amin'ilay izy koa rehefa mamonjy sekoly ianao ohatry ny maray lesona dia ohatry ny mare zao ianao hoe aza atao mihitsy mifamaly eo amasony ankizy raha miady nareo mivady na ohatry ny misy tsy fampitovikevitra aminareo mivady dia aza atao mihitsy mampiseho an'izay amasony ankizy dia ianao zany efa ohatry ny hoe évident be zany hoe tsy mety mihitsy ny zany réaction andritra zany dia ohatry ny heninao le fanahy masina hoe ohatry ny ampatsiahivana zany le sekoly dia ianao tonga dia hoe anao ary mangina aloha ny anao aloha silence dia any ambadika zany no fampiresaka tena nanampy be mihitsy ny présence ohatry ny ianao mandeha présence de Dieu ohatr'izao sy ny sekoly ny tokantrano zany be dia be fampianarana dia ohatry ny tenendriza teo hoe raha izay fampianarana andritra 2013 nidiranay tato izay ny tsisy hiovana zany teo amin'ny foyer anay dia efa olona tsy te hiova mihitsy zany eo olona tsy te hiova fa atsika mino fa tena manana izay hetaheta izay tsika dia rehefa hitan'i Jesosy le hetaheta dia tsy maintsy miovatsika ary tsy maintsy voninahitra makany amin'ny voninahitra za tsy miteny hoe fa parfait ny couple anay za mbola misy be dia be ny zavatra mbola ampianaran'i Jesosy fa voninahitra makany amin'ny voninahitra foana ny finoantsika amen farankely fotsiny anapiko anazy dia hoan'izay mbola tsy hanambadako ry ianao fa ho avy ny anjaranao fa ny anao zany titehotry hoe aza maika andraso tsara le fotoanan'Andriamanitra
Volombelona andraso fotoan'Andriamanitra tena aza maika aza terena ohatsa ny voasarana maika atao jus io fa raha maika terenao fotsiny io a tena sady tsy mety fa aloha tena hoe tonga tsara fotoan'Andriamanitra hoe inona mety aminao tena tsapanao fa nainao raha tena misy fiadatana anatin'ilay izy dia eto ambavaka tsara hoe Jesosy ty olona ty a tsy fantatro na fantatro hoe fa impiry mivezivezy teo aminao teo ra izy fa eto ambavaka aloha izy zany izy fotoana tena hoe kely fotsiny fa etan'izao raha izy dia avy famantarana fa raha tsy izy dia avy famantarana fa rehefa tena hitanao amin'ny Jesosy fa na mafy takin'inona mafy tena mafy fo be izy tena mafy toetra be izy a volombelona nyreo ray aman-dreny zany reo mahitana azy tsara mamany hoe ohatrany ahoana zany toetra ny landy zany fa izao tena ny tena mahazaka izy mahazaka an'io ary maritra izy maharitra an'io azonareo tsara le izy fa ty tena mafy be fa rehefa tena hoe nentina mbavaka teo za tena tsy ozaka hoe Jesosy efa menao fetiko mbavaka io fa tsy efa io zany le izy dia rehefa tena nentina mbavaka io a fa volombelona ny fiananaisany tokantranonay a mba raha mahita nareo a pastera fa volombelona amin'izany notrany deparanay koa fa tsisy hoe tsisy zava-tsamboarina tsisy hoe sekolitikatsay dia vody style kely vody fakati kely aloha rehefa ohatr' izao fa rehefa tonga any ambadika ery dia efa ohatr'ohatr' izao indray fa io tena voninahitra n'Andriamanitra fa izy reto manamboatra an'io dia ho an'ny tsy manambady andraso ny temps de Dieu averiny jereta ilay sekoly hoe temps de Dieu raha ohatra ka vola ok pisy daholo tompoko. Alléluia. Sitsika teka angambany tamin'ilay témoignage teo aloha teo fa teraina Jesosy. Tsy ho lava angambany teniko fa ny zavatra andingana kely témoignage zay fa tsy tatareona ny rencontre anay fa manaraka tenenina fa zavatra azonay tato amin'ny heritaona ngarakidina teo angamba zay zao no fanerasera tato amin'ny tiraka ty azo fekay mission dia sorako Jesosy satria raha tsy nanana obéissance zay hoe tato amin'ny tiraka ty dia mety tsy fantatro hoe taiza ho aiza ny couple anay ohatr'izao tsy fantatro mety hoe verina tany naty lavaka na dia niona tamin'i Jesosy ary fa le fahaizana ny zavatra azoko tato amin'ity zany dia ny fahaizana miteny miaino dia manitry tena zay ny tena marina dia aloha mangina foana zay fampianarana azy foana hoe raha misy zavatra miseho dia aloha mangina aloha dia anao mihitsy aloha ianao mandiny tena zany fa tsy tonga dia hoe any amin'ny vady no hoe manilika ny responsabilité any amin'ny hafa zany fa aloha mandiny tena ianao dia nampiarinay zany zay zavatra zay tao anatin'ny fotoana hoe rehefa misy miseho dia mandiny tena aloha hoe indraindray le problème tsy avy any amin'ny vadintsika fa tena hoe ianao mihitsy ny sorsa n'le problème ohatra ny anahy aloha zany zay hoe matetika zany sorsa n'le problème fa tsy miaika hoe za le izy fa ohatrany hoe le any amin'ny vadiko no hitako dia nanomboka ny travailler zany tao anatin'izay sady miaraka amin'ny hoe akinam-bavaka le izy dia nisy vokatra n'le izy satria nateny amin'ny vadiko ary hitako hoe nanomboka niova tsikelikely izy ary hita hoe mifanahy masina no miasa dia zay le izy dia nivavaka koa en fait ny tena important satria zay foana ny ampianarina ato amintsika hoe ny fiarahana mivavaka na tokantrano io na hoe anao samy rery rehefa misy zavatra hitanao zany hoe anovan'ny vadinao dia aloha mivavaka ny amafisina fa araka ny teny taty francia hoe aza forcena tiako be zay satria za koa nanana an'izay toetra zay forcine dia tato moa zany nahazo fampianarana tsika tato nyreto ray aman-dreny aparapanahy reto hoe alaina mpitiavana foana fa anetretena le fitiavana fa tena misy résultat le izy dia voninahitra ho an'i Jesosy ameko ny ty vady malalako ty. Alléluia. Anohizako kely an'izay fanamafisana angamany amin'ny fiovatoetra satria le
lesona azontsika hatramin'ny sekoly moa le hoe mila maty tia maty ianao ny tenanao dia za tena expérimenté an'izay satria za taloha olona tia tena zay ohatrany hoe rehefa misy zavatra dia ny hafa foana fa tsy mijery anao hoe no ianao anie na tonga n'iny zavatra iny ohatra hoe nisy témoignage kely hoentiko anareo zao ohatra tamin'izay voatonga moa zany vao niorina ny tokantranonay dia mipetraka taman'olona zay dia ohatrany hoe mafy le mipetraka aman'olona dia ohatrany hoe nihafa foana ka satria izao ihanina dia nefa tsy fantatra hoe enao mihitsy le tena tiany Jesosy amboarina amin'le izy dia mila mandevitra ianao dia tao anatin'izay hoe nama zany fanetretena 3 zavatra tokony vita hoe 3 mois raha hoe nanana obéissance lasa 3 ans le izy satria ohatrany hoe mijery ny hafa foana ianao hoe satria ihanina nanao an'izao dia tsy fotoko zany tsy za zany ao anatin'izay zany nahitana hoe le nao mihitsy ka ny toetranao mihitsy mila miala amin'le confort kelinao sy nohatr'ohatr'izany dia mila mihaino ny vadinao koa ianao satria le hoe femme soumise zay koa zavatra ratsy be no nahazahoako fahazahoako an'izay taloha fa noho ny sekoly hoe azontsika isan'andro sekoly ny tokantrano dia mazava le izy dia raina ny tompo dia mila manetry tena foana koa mila monsieur soumettre amin'ny vadintsika koa tsika zay rôle amin'ny vehivavy dia raina ny tompo alleluia amen farany angambany alohan'ny andrizana anazy farany dia izay mivady roso amin'ny fanambadiana satria izay no aloha atao publiquement le izy tsodrano satria izay ny raha nieritreritra anay zany dia hoe bon efa mety efa vita efa sitraky Jesosy le fiarahana fa misy zavatra tsy maintsy rosoana le izy satria tsika atao anatin'ny peuple de Dieu dia misy zavatra respectena zay le obéissance foana hoe anao mety mieritreritra hoe fa mety le izy fa tsy maintsy manaraka an'le rafitra nityraka tiako le izy tsy hoe lalàna le izy fa zavatra mihitsy hoe obéissance le izy ny tena marina fa tsy hoe loi dia zay dia efa mampandry anareo zay fa ho avy zay zavatra dia mba miaraka akina amin'izay zao dia manao fety kely tsika saotra tompoko dia voninahitra ho an'i Jesosy dia azadiny foana mitondra mbavaka niraka sy reto pasteur atsika reto dia tsika kosa mifampitondra mbavaka foana isan'andro amen